Araky ny fananarahantsika azy teo dia niditra tany amin'ny fanalavam-potoana vao vita iny lalao famaranana iny tany amin'ny fidirana faharoa ny fanalavam-potoana mihitsy moa vao hitantaratra fa ho tafavoaka ny FTM Manjakaray. Na zany na tsy zany dia samy naneho ny heviny ny mpilalao sy ny mpanazatra ny ekipa rotota tamin'ity androany ity izay samy nanambara fa dia mafy iny lalao famaranana iny. Vita iny lalao nanao aloha fahitanao azy tamin'ny ankapobeny. Mafy le lalao aloha fa atsirambana kely fotsiny lenay atsirambana. Inona no tena hitanao hoe tsy mety tamin'le baolina farany iny efa zay baolina farany tokony baolina andresy. Le fifantohan-tsaina lereo zany tsy tao tsony. Le tamin'le tokony le to amin'ny tale voalohany iny dia efa le tokony tsisy prolongation fa iny dia efa tokony lafa dia lasa tsy maintsy miady mafy dia tsy ao tsony le fifantohana ahoana fahitanao an'le lalao famaranana? Lalao famaranana aloha tena enjana. Mipetraka amin'ny famaranana azy mihitsy samy natanjaka na izay na izy. Dia lasa zay nanatako betsaka zay tsy ndraty occasion na resy. Tany amin'ny baolina farany efa saika resy nareo inona ny zavatra nisy tao amin'le prolongation somary verina ny sofina. Inona no Manjakaray zany ohatra izay mihitsy no fomba filalaonay. Mitaka izay dia midéfense zay amin'ny fotoana tsy hita kely iny. Dia verina mitaka ilay zay amin'ny fotoana farany dia inona omby. Ahoana ny fahitanao an'le lalao famaranana? Mahafinaritra ny famaranana fa nisy injokely zany ny mety eo amin'le défensifanay zay iny ohatran'ny lalao tena fandanja dia fandanja fa injokely mpandrafitra manaraka anaty azy manaraka. Tany amin'ny seconde farany le 80 minutes efa mivoaka nandresy lasa prolongation le inona ny zavatra nisy? Izy zany nisy fikoropahana kely teo an'le joueur vao naheno hoe ray minitra ny lera farany sisa dia nitakana teo afarany teo nefa tokony tsy nigroupaka fa dia gasy mataty dia mivoaka nandresy nisy fikoropahana kely meky izy teo amin'le izy. Mivoaka nandresy ny Manjakaray nanao ahoana le fahitanao an'le famaranana? Tena mafy le famaranana sy tsaratsaraka ny etretana azy. Inona no tena hitanao hoe tomboanareo zany? Voalohany aloha teo amin'ny tanjaka ny tena tomboanay sady teo amin'ny fahaizan'ny ekipa zany somary naniponipo baolina kokoa zany par rapport aminazy. Misy consigne mena manokana ve tamin'le prolongation natonga an'le somary ohatran'ny verina le sofina amin'ny FTM? Tena nomena consigne manokana zany tena naverina hoe tena aza manao attaque déployé anareo aza manao attaque groupé anareo fa avoay ny baolina fa tsy mety rehefa groupé io satria izy tena manana avantage zany tokony azaka attaque groupé ny azy.